fahatelo eto amin'ny andininy fafito roapolo satria reto kely reto de kely mety ambony tany nefa ely sady mahay karaha nytanin'ny biby any efa nanotanitsika teo mivitsiky inona ny fahaizany fahalalany nanotanitsika teo ny biby raka manaona ny zavatra ambara ny zavatra hita tamin'ny kelany nanorona ny trano ny teny ambony ny vaton'ampy izy ary nampianatra fahasotonatsika ny tena marina ny vitsiky ary fahatelo eto amin'ny andininy fafito amby roapolo no bolana toko telopolo ola tenin'Andriamanitra manao iny ny valala tsy manana mpanjaka nefa izy rehefa mianga manao atokony tsara ohatry mampieritreritra mandrakariva anitatsika hoe mahatonga an'ireo tantely reo a miangonao de satria misy mpanjaka ao zay ve satry zay misy mpanjaka ny tantely io a de zay mahatonga an'ireo tantely reo ivongonao fifamba nahita mpanjaka malala ve nareo rehefa nahita rehefa nandre tsisy mpanjaka ny valala kanefa rehefa miainga izy a manao inony tena manao atokony tsara ny valala rehefa miainga zany hoe verevitra ny fitondram-panjakana malagasy amitsika zao miteniteny zao tena verevitra de ahoana namonona an'reto andiam-balaly reto ahoana ny amonona azy fa nietsy voavono nietsy mipotsa ihany nietsy voavono nietsy mipotsa ihany mandany vola mandavidavy tsisa miliary fa tsy mety maty ny andiam-balaly satria nahoana rehefa miainga izy manao atokony tsara izy rehefa miainga tsy mbola mahita valalany tena tokony saraka zany ianao nefa mety mahita tsirairay koa ianao de ono ampitenenina malagasy hoe tandremo a matimaty foana taka amin'ny valala samboromboka azy hitanao moa ny valala samboromboka ny tanam-boka man tsisy ratsany fa ohatry zao ka rehefa misambotra valala izy tonga de ny tanam-boka iny miara fiasaka tonga de mifisa koa le valala zay le matimaty foana taka amin'ny valala samboromboka ka mba kitiny atokinao hoe raha vao misaratsaina zany ianao a raha vao misaratsaina zany ianao amin'ny mpanompon'Andriamanitra matimaty foana taka amin'ny valala samboromboka amen amen de ty ny fantany apetrako aminareo ary mety mba alasasaina anareo mba ino tsara ngeto io fantaniko zao e mba asaka namony eny tana zay fambalita pastera malala ie pastera malala tsisy ny mpanjaka malala de tsisy kosa ny pastera malala fa ny fiangonana misy pastera sa tsisy pastera natao atao inony natao arahana natao resatsaina mba mienatra zay mpino misaratsaina zay mpino tsy mirasaina mpanompon'Andriamanitra fa manomboka androany de resy ompitenena zay raha vao tsy mirasaina amin'ny pastera ery ianao de taka matimaty foana taka mivalala samboromboka ianao alleluia tena ohatry mba nalasa saina rehefa nandiny titeny tia hoe ao anaty koa moa ny valala rehefa miainga voalohany tsisy mpanjakam-balala faharoa tsisy pastera malala ka rehefa maninona rehefa miainga izy manao tokony tsara fa ndraindray fiangonana rehefa miainga tsy mba manao tokony fa misy saina ray makary misy saina ray makary misy saina ray makary nefa ny fiangonana de misy pastera fa mivalala tsisy pastera malala ka manomboka androany zany zay misarasaina aminare re anontany mivalala fampianatra anareo izy anontany mivalala ny tena marina fa ny fiangonanay moa sy teny mpanaka reny edony eo anatin'ny fiangonanay fa misy olona farany tena mahanso misy olona tena aza zany mba manana maizy azy koa manana ny renany azy fa ny zavatra anakire tsapa re olona tena fifalianao amin'ny laza aminareo fa ny fiangonanay de tena manaiky anay ny fiangonanay asamy reneny am'zany za eo a Madagasikara ao
sady tianay ny fiangonanay manaiky anay ny fiangonanay. Zao androany zao fetiny ray a de somary nijerikely ny fiangonana tamin'ny Sikepy a. Jery ny fiangonana amin'ny Sikepy zany talohan'ny andianako namonjy fivoram-bavaka. Tena pampasininy malahelo anareo zay kanefa de zao asan'ny tompony ataonareo any. Ndraiky zay anao fanatitra sy famezana amin'ny fetiny ray. De tazaniko tsara amin'ny écran fa miezaka daholo ny fiangonana mandroso. Satria fa fanao ny fiangonana rehetra amin'ny taloha zany hoe fetiny ray zany. Fetiny ray anniversaire amin'ny pasteur na madame pasteur. Io mivaky vavolombelona zany tena hita natsen'Andriamanitra nazako izany aminareo. Fa tena ny anay fiangonana tianay tena manavy zanay. Tamin'ity volana juin ity zao a fety anankitelo ny tao amin'ny fiangonanay. Fetiny ray androany, fetiny reny efa lasa anniversaire madame Brigitte zao 24 juin ho avy zao. Tena fanao ny fiangonanay tsy zay mibaiko azy a. Fa matsapa mihitsy ireo le tenin'ny tompo. Le tenin'ny tompo ao amin'ny Timoty manao hoe aoka ny mpitondra tsara zay fanontolo ny tenin'Andriamanitra taminareo. Ataonareo mendrika azo fanajana ro eny indrindra fa zay mikerena amin'ny teny sy ny fampianarana. Any amin'ny Timoty voalohany toko 4 misy teny zay. De majery koa ny boky Hébreu toko 7:20 fa firy izy teo fa fito sy favalo. Fa zao voasoratra manao hoe arao vakitsika mihitsy mba Hébreu toko 7:20 indraindray mantsy a le 20 foana voatenitsika ary tradradraitsika mihitsy tena mandresy lahatratsika tsara zany. Ary tokony ataona zany hoe Jesosy Kristy ny tsy mivomasinay ary mandrakizay. Fa indraindray a misy sejery le 17 misy miteny ny 17 fa tsy teny ny 17 fa maniko androany teneny ny 17. De inona ny eo amin'ny 17 ao? Sarovy ny mpitondra anareo zay efa nitony ny tenin'Andriamanitra taminareo. Every ny hafarany fiainany karao ny filony. De zay vao midira amizay Jesosy Kristy ny tsy mivomazy. Fa indraindray any amin'le Jesosy Kristy ny tsy mivomasina manao zay iny tena mailaka mihitsy tsara zany a satria tsy mivady koa Jesosy fa manomboka androany ampitilo le 17. Sarovy ny mpitondra anareo zany ianao zany tokony tena tsara mihitsy mpitondra anao ianao. Zay teny efa mitolo ny tenin'Andriamanitra tamin'ny ary very mihitsy ny hafarany fiainany diarao ny filony. Zay re olona mahatonga ny fiangonanay mity anay sy anaja anay anaky anay akatoa anay ametraka ny toerana tokony misy anay ary indray teokrasia fa anaisy ny demokrasia ao anatin'ny fiangonanay satria ny antony zany teny nambarako aminao zany hita iny fiainany. Andiny 7:20 amin'ny Hébreu toko 7:20 dia manambara manao hoe manekiny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo ary zay tokony atao amin'ny olona mbola mpamoahana mba hanaovan'izany fampony zany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetona fa tsy mahasoa anareo zany. Raha vao misentry zany pasteur ery eto amin'ny Réfi France sisy fahasoavana raisiny mihitsy. So de mietseritsy anao maneka zange tahin'Andriamanitra zange ny tena marina mipoka be ny eferako zange mandeha tsara ny asako ny tena izy zay mivady samy karana zange ny tena marina tena anisan'ny tena zay manontany ny olona erenanay. Fa raha vao misentry pasteur ery tsy mahasoanao zany. Tsy mahasoanao zay de tsy mbo misentry amin'ny fiangonana misy anay aloha raha noho amin'ny tenin'Andriamanitra. Tena tsy misentry zay amin'ny fiangonana misy anay. Mihevitra anay ny fiangonanay, miay anay ny fiangonanay. Tsy indraindray vao mba mividy complet mivadiko
za zao tamin'ity zao fetindray ty mavidianako mivavitiana mivadiko an'ity complet tsara tamin'ity tsy mbo tena rima tsara io zao sa fa ny tena marina ny fiangonana tena mikarakara-nay amin'ny lafiny rehetra tena mikarakara-nay amin'ny lafiny rehetra fatako mihitsy hoe tena hoe manaiky anay ny fiangonana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny am'izay mahizay anay fa noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Kazavelanao simple ny pasteranao tsisy pastera malala fa mivalala rehefa liga manao tokony tsara mivalala tsisy pitarika zay ny marimarina koa fa tsy te misy pitarikitsika pastera tsika mitarika atsika manitry azy fa miambina loatra amin'ny fanahintsika izy takany tsy maintsy atao amin'olona mbola mpamoahana zay pastera ke mbola mpamoahana fa sao de mieritreritra anao hoe tsisy pastera mpamoahana zany tsy maintsy ampamoahana mihitsy zay pastera takany olona mbola mpamoahana kanefa mba hanaovana ny fampona kosa amin'ny fifaliana zay zany tokony amin'ny fampona amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisetoana fa raha misentry zay tsy mahasoana re fiangonana ny fisetoanay ka engany mba andreza ihany Madagasikara any conseil d'administration ny fiangonana refi fa tsy misentry ny pastera atsika tia frantsy. Amen. 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 Atonga tsy sentry de mila anao manaky azy mila makato azy mivalala olona tenin'Andriamanitra teo manino sy manana mpanjaka izy kanefa rehefa miainga izy dia tena mandao tokony tsara fa raha vao misaraka mivalala na de ny zazakely aza mahasambotra azy na de ny boka aza makapoka azy raha vao misaratsaina mivalala fa raha vao miaraka mivalala na nilika aza mitsoka mandositra hitanareo taty aminareo ty mety tsy misy fa tany aminay tany Madagasikara tany maizina mihitsy eo anaty rova io fa nampisaotra an'Andriamanitra tsy tonga tany soavy masoandro. Amen. Tena maizina tanteraka ny tany aman-danitra rehefa miga le valala fa tena tsy tonga tany soavy masoandro fa nibokatra rehetra ripaka daholo ripaka nandositra tsoka daholo ny tena marina hatramin'ny alika aza lasa mirifatra mitsoka matahotra lendiam-balala ny akozy mieritseritra mitsaingitsainga lasa mitsoka satria matahotra lendiam-balala isy devoly ange atahotra atsika raha tena ataoko hoe miraisaintsika. Amen. Mitsoka atsika ny devoly rehefa miraisaintsika fa raha voatsika ny tsy miraisaina de tena miezaka foana nanaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy adositranao zany ny devoly asa moa raha tadidin'ny pastera hery tamintsika nanao am-bavaka tao amin'ny cercle de Seigneur tamin'izany fotoana zany de rehefa nanao am-bavaka de rehefa misy demoniady de lasa foana en plein temps mivavaka ho azy revelany ery de tamin'izay fotoana zay mba nisy raha anankiray zay tena asa natadi fantatsareo na tsy fantatsareo fa Olivier zay anarany kaleralahy moa mafana fony izy na Jesosy rehefa mivavaka an-dalana anao ka le fanaratsy ny anaran'i Jesosy mivoaka anaran'i Jesosy fara am'izay neraka an-dalana de mipetraka Olivier sisany nanao atao Jesosy zay mifanaovany ato Jesosy farany am'izay mitsaka le devoly de izy asa mifandrodroka moa fa samitsika ihany amin'ny fotoana tsy rasanao saina jereo ny devoly aza mifandrodroka kely fa samitsika ihany fa raha vao mirasaintsika matahotra atsika sa loitereka ao amin'ny teotsika matsara. Alleluia. Engane isika ka olona tena mirasaina fa raha vao tsy mirasainanao de anontany mivalala fa ampianatra anao izy anontany mivalala fa ilaza aminao zay tokony ataonao izy kanefa anontany biby fa ampianatra anao ary mivory manidiny fanambarany aminao izy itao mpamaranana de jerevatsika ny biby fahefatsa farany tokony andraisatsika lesina sy fananarana sy fampianarana am'izao androm-pahavelomantsika sao oabolana toko fatelopolo teo eto amin'ny andininy ny fafiry izy zany andininy ny favalo am'roapolo de hoe tenin'Andriamanitra hoe miatsiatsy dia mandady amin'ny tanana nefa tonga ohatran'ny mpanjaka izy ina ny fanemen'ny atsiatsy re olona
inona ny falemeny biby mandady amin'ny tanana izy katsatsaka moa hitatsika reny mitsirika ambony tonga de eny indrindra katsatsaka ozy tsika atsatsaka katsatsaka izy daholo zany atsiatso izy amy baiboly fa biby izy reny mandady amin'ny tanany naona ny tonga ohatran'ny mpanjaka biby aza mandady amin'ny tanany tonga ohatran'ny mpanjaka ka maika avetsika mandeha mitongotry sy miaraka amin'ny fanamasina ny tady atsika zay tarian'ny fanahin'andriamanitra ke natao hoe zanak'andriamanitra ianao zany ny tena marina tokony lesy lahatra ao anatin'ny fonao ao hoe sy mandady amin'ny tany ianao taka ny katsatsaka na ny atiatsy fa tokony anidina ambony ianao rehefa manana ny fanamasina antinao amen tam'izay mbola tany amin'ny bebe moa de nampianarina lay tsy enjery manao hoe akory raha avy akory ny fanday nahita ty sifotra anankiray izy aminareo ny anatran'izay de tantaran'ny iny izy ty fandaisiny tantaran'ny fanday zany akory raha avy akory ny fanday nahita ny ty sifotra anankiray ozy zany fanday mpiavany sika fa samy mandady zay misy matabidy iza izy zay matabidy zay le marina zay fa tsy misy vandy de ahoana nytoen'izy hoe ataovika fa tsy tadidy tsony za koa mba tsy natadidy tsony fa ny zavatsy anankiray tsapa de zao nanao tsinitsinina n'lay fanday mihitsy ny tena marina le sifitsy iza koa niavanao zay tsy avanao na samy mandady azy fa ny fanday tam'izany fotoan'izany mbola nitsy akory ravako hoy ny fanday mety ty sifitsy anankiray mpiavana anketrika zay foana nampidiry mpiavana fa ny zavatra anako tsy nahoan'le sifitra tsy mirahain'le sifitra fotoana fotorinan'izay a nanomboka nivadika lolo am'izay le fanday ka nanidiny lasa andeha tafela to am'izay raha sifitra to miteny tamy manao hoe avako misy tompoko fa nindraminy eny oatsika zay manatsika tony rehefa tena tonga zanak'andriamanitra maro ianao manana ny fanahin'andriamanitra ao anatinao tsy natao andady amin'ny tany tsony ianao tsy natao andady amin'ny tany tsony ny tena marina ka daholo ny karazam-borona rehetra anao hitondra bosaka sy loto ambony ny lohanao fa afaka mba hanidina am'izay ao satria manana ny hery ny fanay masina ao anatinao ianao ka na de biby mandady amin'ny tany tany azy ny asiasy tonga ohatran'ny mpanjaka ianao zany manomboka andomany azadino fa tsy maintsy tonga ohatran'ny mpanjaka ianao amen raha siana vavy ray aman'iny za moa de tena mirere mihitsy amin'ny mampanjakako ary enao ke mba milaza fa mpanjaka ianao izy ataony ny mpanjaka manatsika to atsanganao moa ny tany zay mpanjaka asy ianao fa za de mpanjaka ako mpanjaka ako satria nahoana amin'ny mampanjaka ako de jere vo amin'ny salamy fahavalo de misy tenin'andriamanitra mivaky toy zao ny anaran'i jesosy ka ino tsara satria efa maraparana zao tenin'andriamanitra zao ny tenako salamy fahavalo eto amin'ny andininy fahatelo de eo le tenin'andriamanitra manao hoe raha jereko ny lanitsao sy miasany ratsa-tananao sy ny volana makitana izay ny foninao inona moa ny olona no atserovanao azy ary ny zanak'olombelona no amanginao azy fa efa nataonao ambany kely no andriamanitra izy ary efa nampanjaka efa misatsoanao voninahitra sy fiandrianana de ahoana ny toyany ary efa nampanjakanao amin'ny asa ny tananao izy ary ny zavatra rehetra de efa nataonao teo ambany tongony amen arabao nifakina miarabanao ry mpanjaka miarabanao ry mpanjaka le miarabanao ry mpanjaka de teneny izy manao sady jerefy tsara ny endriny jerefy tsara ny tareny de teneny izy de notsenike za azafady sady jerefy tsara ny tareny de jerevy izy ay lenao mpanjaka fa zany tsy nalalatsy am'izay alleluia amen sikono za resy lahatra fa mpanjaka satria zavatra rehetra efa nataon'andriamanitra amban'ny tombotsy ny zavatra rehetra nataon'andriamanitra ny zakako ny zavatra rehetra vonina
anao makita na nataon'ny tompo anjakako anjakako mivaga zany satria mpanjaka aho fa iza kosa ny mpanjaka ny mpanjaka iza ny mpanjaka ny mpanjaka de no tsara arô ka ay andray tsara ay any tsara tsika isika mpanjaka zao mpanjaka de anao mpanjaka fa iza ny mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy ny mpanjaka ny mpanjaka mingy anao fa Jesosy tokoa ny mpanjaka tsika mpanjaka mpanjaka monisika mpanjaka Jesosy mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy amen ka fataro mety manana amin'ny fahalenenao anao aza mijanona am'izao re olona niatsiatsy biby manjaka ny tanany kanefa tonga ohatran'ny mpanjaka aza mijanony anao raha tsy tonga ohatran'ny mpanjaka ny fijanonao amin'ny fahalenenao fampiranao fahotana ao anatinao tsy afahanao androso fa androany andao iovotsika rehetra andao anitrany mpanjaka tsika ny ohatran'ny mpanjaka ny afaka hanovanao ny ohatran'ny mpanjaka ny afaka hanafaka anao tsisy olona afaky zany raha tsy tonga ohatran'ny mpanjaka izy aoka zava aminao amena tsy mifaizako na mifaizanao tsy mifalalako na mifalalanao fa ozy mitenin'andriamanitra any amin'ny boky nijereny any manao hoe mo mahovany odiny vany atao mpianinao izy ary ny leoparta fa mahay manovany sorany raha izany de mahazo manao tsara koa iana rehetra zay fadatsampanao ratsy fa ny faratsiky sy faratsinao indrindra raha ohatra ka mijanona am'izao tsika de ho faty ao fahotatsika ao fa raha loso hoan'ny Jesosy koa tsika ka ho tonga any atramin'ny mpanjaka ho tonga olona afaka tsika rehetra Jesosy Kristy ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompo ny tompo Jesosy Kristy halleluja raha ny misy olona atsotsika tompo satria ny tena marina ajaitsika izy ohatra ny patron tsika tsy te manao avia laha ty ry patron avia laha ty tsia fa ahoana tompoko ahoana tompoko rehefa miantso anao izy orana ahoana tompoko tomponao zany ny patronao tomponao izy satria mahapatronao azy fa raha tsy tomponao izy sy afaka ame volanao kanefa tsaro fa misy tompony tompo de Jesosy Kristy ny tompony tompo mazava izy satsy mazava ka androany ary fataro fa zasianao mpanjaka ary misy ny mpanjaka sy mpanjakanao mpanjaka ny mpanjaka Jesosy Kristy tompo ny tompo Jesosy Kristy izy amen miatsiatsy biby mandady mipanaky nefa tonga ohatran'ny mpanjaka izy aza mijanony anao androandra tsy tonga ohatran'ny mpanjaka i olanao io nieretinao miatsaina eo ny fiainanao toy zavatra mampahory anao hoe teo anatsin'Andriamanitra fa raha io teo anatsin'Andriamanitra any ny voninahiny tanteraka aminao ny tompo halleluja halleluja tena ny voninahiny tanteraka aminao ny tompo zay misaotra an'Andriamanitra fa na de azo kilazena za hoe nisy fotoana tsy tany olona mihitsy tao soavy masoandro tao vohitra kely zany soavy masoandro zany fa ny zavatra anankiray tsapa tena misamy laza aminao fa maneran'izao tontolo zao de fa mba mandrege zany ny feo amin'ny pasteur Jean Paul zany ny feo amin'ny pasteur Brigitte zany efa reny foana zany feo zany nisy fotoana ary zay mivady tany an'ny maso zao tamin'ny herinandro moa iny de ohatran'ny tolagavy zay misy vehivavy anankiray eo mpikarakarana fanomanana anaovana le fotoanao mivolovolo ohatr'izao mitoma mihitsy vehivavy io te hitsapa amin'ny madame Brigitte izy enao ve ty atsam'izay ny feonao nieko to amin'ny agapi le vehivavy sy ny herin'ny fanafara fa zao tena mahitanao hay tena ohatr'izao ianao tak'izao zany ny feonao niaign'ny olona ary zany misaotra n'Andriamanitra lehibe be dehibe ny olona sitrany maro zao zay nanao fivorina ho an'ny mpiain'ny agapi rehetra mpiain'ny agapi mpiain'ny fandaranay zany tsy mila mpiain'ny fandaranay fa Paris 17e mataony nanaovana izay fivorina zay misaotra ny tompony amin'ny fikarakarany amin'ny fanomanana zay nataon'ny olona taminay ny olona nameny ny trano ny olona ny mpiaino anay nanofa ny trano nameny ny sonorisation nampiasaina atao nandeny ny fitaovana rehetra ny mpiaino anay ny nahazo fahasoavana taminay ny tao de misy vehivavy anankiray tao mijory vavolombelona i vehivavy io efa elany efa tena nanihony tompony voninahiny efa azo zay tany milotona tany narary izy io voan'ny fesikonderana teroriste miray no anarana satria nareo malagasy aty moa satria fakalala dolo ny tena maro fa tao anatin'ny alim-bavaka natao le tamin'ny ray azoma le tamin'ny agaperabe eo tsy nalananay vehivavy io taony nandraisan'ny fanasisana ary na ny dokotera zazagaga ka nyteniny tamin'izay fotoan'izay manao hoe ndry fa ahoana na inona ny sitrany ianao io zy ny dokotera mety tsara kosa zany ny traitement nataonao za izy miteny mihitsy anao tsia tsy ny traitement nataoko ny nasitranao fa mivavaka natao amin'ny pasteran'ny nafaka amen
mivavaka andrasy fa avy amin'Andriamanitra nany amin'ny tompony voninahiny taminy ka nafaka. Maro ny olona nany amin'ny tompony voninahiny. Misy vehivavy anankiray koa miara mivavaka amin'io anabavidina io amin'ny karisma. Le vehivavy zay moa nampahery azy fa tany zany nikaiky azy de lasa midonanjarina tovanazy tany karisma izy. Fa raha ny tena marina tokony miaraka tamin'ny mety fantatsareo ngamba kinano anarany tsy mahamenatrany lazako zany aminareo. Zavatra anankiray tsapa, inenina ny vehivavy iny efa nidibina tamin'ny cancer anazo azy. Inenina nefa natao opération i vehivavy io. Ary ny zavatra anankiray tsapa, ny vola lany ny herena lany ny tena marina izy efa soena ny amin'ny zava-misy amin'ny fiainany zany inenina zany efa natao opération. Ao anatin'ny ray andro izy 420 ora, 20 ora amizay de atoriny. Fa miadiny roa ihany mba afahany mba misakafo sy afahany mba misasa sy mba mipetrapetraka kely. Fa rehefa vita zay de lasa matory. Adiny 20 matory foana isanandro. Tao anatin'ny inenina zay nanaovanao opération aminy. Tokony didina fa mipito izy tamin'izay fotoana zay. Rehefa natao ny bilan tamin'ny volana janvier taona 2013. De efa ozy ny dokotera raha vao fotoana mamoty voly milanao. Manindrona somary marary manatany. Mitsangana ny bloqué anao fa tsy maintsy atao opération fa mipito anao. Fa tamin'izay fotoana zay indrindra 20 mars taona 13 tamin'izay fotoana zay. Voan'ny grippe madame Brigitte tamin'izay. De izy ny tokony toloteny tamin'ny vehivavy maneran-tany. Tamin'izany akaperabe zany. Io zay mantsiasy aloha zany toloteny ny vehivavy amin'io. Tsy maintsy metsika sakafo vaovao sady mba tefidy zany ho amin'ny vehivavy rehetra amin'ny fotoana io satria amin'ny mafety ny vehivavy androany 20 mars. Lasa mitolotena tena nitory tamin'izay tamin'ny foko rehetra. Milan'Andriamanitra rima amizay ako tamin'izay fotoan'izay hoe androany ny fotoananao amin'ny Jesosy. Anasanan'Andriamanitra anao ny cancer mahazo anao io androany. Zany fa tsy nalala ny taizataiza teo tokony ny tany misy olona voan'ny cancer. Fa nampitenin'Andriamanitra de miteny hoe androany ny andronao. Anasanao ny tompo anao ny cancer mahazo anao io androany. De tamin'izay fotoan'izay niditra avy any izy tamin'izay andeha hiteny mafy amin'ny vadiny anao tivera agnaty. I maninona ny matoanao mbola lozanao meno ny radio iny fa fa marary. Donc etangy anany bloqué atao opération. Donc anao eto andeha miteny mafy amin'ny vadiny izy nandeha hoe andronao androany anasana amin'ny tompo anao cancer anao. Tafapetsaka ozy tamin'ny sezany petrahako tamin'izay. Ary rehefa tafapetsaka tamin'ny sezany tena akaiky ny vadiko napetsako tamin'ny tsatsako izy mitana rehefa niteny pasteur apetrao amin'ny tananao. Apetrao amin'ny général anao ny tananao maizanaiza tena misy anao tokony ny tana. Apetsaka tamin'ny fokozy izy mitana baraka ny fijena vavindena zay natao. De raha vatany vonivavaka pasteur izy amin'ny anarany Jesosy miala ny cancer. Ohatran'ireny olona efa hitanareo koa izy ireny olona zay azo lazainao hoe manao soudure électrique regny ka tena hoe vao mipetraka amin'ilay vily baguette de zao mitsitsitsitsy sy ohatr'izany ozy izy. Ary eo anatin'izay fotoana zay taky zany izy mitena koa ohatrany misy courant trany kapoka trany aparadia vao mitena izy pasteur amin'ny anarany Jesosy amen. Tonga ozy de tena miala iaraka tamin'izay le reto koa tsy nandrea manatany intsony ozy izy tamin'izay fotoana zay. Ary faly amin'laza aminareo zay manatsika tona mandray zao tenin'Andriamanitra izao fa tena ray volana taorinan'izay zany nanomboka mijery mpitsabo samihafa professeur samihafa. Zao daholo ny tenin'le professeur c'est bizarre. Gaga le professeur hoe ahoana ny nasitana anao ahoana sy ny sasany sisa. De teo izy nijovavim-bely le nisy pasteur zay tamin'ny Madagasikara nivavaka ho azy. Zay ny nasitsana tamin'le cancer. Alléluia. Zay ny nafaka tamin'ny cancer anaza. Atao anatin'izay fotoan'izay de nanomboka nitadiny coordonné mivady izy nanomboka nikarika ny momba anay. De rehefa nasy ny taon'ny angapy de nahita anay izy de nivavaka ho azy zay. De nagataka tamin'Andriamanitra ho azy tao anatin'izay fotoan'izay de tena nanomboka nivavaka ho azy. Tsampy tsara mihitsy madame Brigitte nivavaka ho azy. Ivavaka anao ihany koa mbo tonga olona mpanasitrana amin'ny cancer koa ianao satria rehefa samy tompo tamin'ny cancer de tsy maintsy sanina koa mpanasitra amin'ny cancer. Zavatra anankiray tsapa taorina nivavaka zay nataona nivavy tamin'ny vehivavy io gaga be mihitsy zay fa tonga olona nampiasain'Andriamanitra koa izy taty hitany ranomasina taty satria misy olona zay nikaty fotsy avy ao Madagasikara katy fotsy i vehivavy io gaga be zay fa rehefa tonga tany izy mijory vavondela tao fiangonana de mba tonga tao vehivavy jereny mpanovavin'Andriamanitra tiny zay olona zay jereny tiny de ny zavatra anankiray tsapa to izy vonare zany hoe le fanasana ny tina zany miainga avy amin'ny Madagasikara tonga tetie France de miverina avy aty Frantsay indray nakany Madagasikara nanasitra ny vehivavy io zay mivavaka ho azy
fa le tena sisiana tamin'ny kansera ny vavaka ivavaka io izy boan'ny kansera ihany koa de latsa nina siony taminay za nge pasteur sy tena fa grade 4 raha ny kansera agna amina vavy sady misolo aviany le perity misolo mitaga be izy tsy volony izy fa perity any nanaovany fa mivolony efa foky loatra io zany kokora zero no koa pasteur izy fa tena tsika zao miteniteny zao de efa misaotra an'Andriamanitra fa azo hitanareo zao a satria mivavaka anao koa sitrana ary hotanako izy zay rehefa tsisy hotanana mihitsy fa tsika zao miteniteny zao de zao sitrana io fa maniry pasteur izy zany manambara fa mahagaga ny tompo raha amen mahagaga ny tompo vavaka ao anao izay mba mindra fo aminao neny tompoka anafaka anao fa zao raha tianay valimbavaka anao tsy mahitsy manaky an'Andriamanitra anao anontany le biby reo fanontany fampianatra anao izy kanefa anontany hoe biby fampianatra anao izy ary mivory manindana fanambarany aminao izy raka misy marainy anao nontany mivalala fampianatra anao fahasotona izy amen raha tainy ka tena ataoko hoe tena taky mivarimbarina tsy de miorona tsara tsy tena mandroso tsara ianao anontany ny biby raky fanamorona ny trano tena moly vatolampy izy amen raha tainy ka tena tsy de mirasiana loatra ianao anontany mivalala fa rehefa miainga izy manao tokony tsara na de jisy mpanjaka azy raha tainy ka matsiaro ny tena taky mitotsy azy valimavaka ianao mifoetaka ao anatin'ny fahalemena foana izy zange malemy tena olombelona foana tsia tsisy olona natao le mandrak'izay fa mandehana am'izay herinao zao fo mbanao Andriamanitra azavela raha tsy tonga tsamy mpanjaky ianao satria no mpanjaka tsy maintsy makotsany le mpanjaka ny mpanjaky ianao Jesosy Kristy izy amindra fo aminao izy hita ianao anafaka anao voninahitra ho any tompo vavaky tsika anatin'izao vavaka ataoko zao mino ianao vandy ianao faharoa hosaitrana ny aretinao ary misy entina tsy milazainao manolona satram'izay matiky ny tomponao fa manomikatsely tsaratra mifanentenam-batana sitana ny aretina vano famatorana mitombo ny sifantafirana tavana le zavatsy ao nangalan'ny olona hatram'izay tsy maintsy akotoniny aminao tsy maintsy averiny satria raha tsasa mimpangalatra tsy maintsy asiana manombotsy amin'ny fitiainy izy zay mianavaboly fifalinao ny fiadanao nangalan'ny devoly hatram'izay androany alaiky zany alay voakeriny fifalinao tena efa tsy maintsy mifaly satria zanak'Andriamanitra ka manomboka androany aza atao irahira fotsiny le hoe efa manao ambotay azy fitahiny fa manomboka tsy ato raha samponono zany amen za zao eto famaranana sy vavahatsika ao ivahoanao tena misy olona anakazay vehivavy tena zay avy amin'ny gorgoy vehivavy de zao tso zany natao taminay pasteur Jean-Paul Ambady zaho sy tena resy lahatra tsisy mpanompon'Andriamanitra ao izy ny tena marina hoe voasamba ny tonga tia Frantsa nefa tena nandeha tam'izany lalana rehetsarehetra nanena mivady zany sany Allemagne zao zao raha sitrapon'Andriamanitra zao Irlande monino ho any Espagne koa zay mivady rehefa ho any avy eo Toulouse zany de tonga de mitamaky any Espagne tena mpanompon'Andriamanitra izy nefa tsoroko aminao na aéro azy zay tsy niantoka tam'izany na aéro azy amen amen afa-tsy angambany raha tsy diso ny fitadiko ngamba teo 4 millions teo fotsiny volana maniny mivady tamin'ny firenena 4 millions fa tena ny fiangonanay nanampy anay tena niezaka raha sy azo atao zany olona avy any diana nambalako tamoa zany nameno 3900 euros tena nikiaina tena nanao mihitsy ny zavatra sy ny sisa zany manambara fa tainy tompo izany aregnany hotainy koa ianao hotainy ihany koa any ianao mba mitsananasika anjefazao vavaky saotra n'Andriamanitra ary vavaka ao anao ao mba hanandinany tompo anao ny zavatra rehetra ankehitriny